momba ny resaka famonoana afo a, fitsidiana ny Valérie Ramonjavelona any amin'ny fonja. Tsika zany tsy afaka manamarina hoe ahoana moa ny olona voafonja no manao montre aloha. Satria ny olona anankiray rehefa voafonja na ataoko hoe gaga fotsiny arany, na ataoko hoe mihidy amin'ny violon, dia sorona daholo ny rehetrarehetra dangereux eny amin'ny tenany. Tsy azo manao montre, tsy azo manao ninina, tsy afaka manao ohatry ny fiainan'olona ety ivelany. Zaho aloha rehefa zatra andangaina dia zaho tsy matoky olona tia vola, tia fahefana, tia harena. Ny aminahy manokana, ny ataon'ny faniriako eo dia fisekosekoana, angalana ny foniny gasy satria ny gasy zany, izay zany ny gasy. Angalana ny foniny gasy hoe mba hoe te ho hita zany hoe nanao izy. Tsy manao izy satria mbola be dia be ny olona mitaraina. Ato anatin'ny mesaziko ato eran'i Madagasikara ny resaka kolikoly anaty tribunal. Dikan'izay tsy manao izy. Ahoana moa mahatonga ilay kolikoly? Mahatonga ilay kolikoly rehefa ohatra ka ianao eo amin'ny lohany no manao ilay kolikoly dia ohatry ny zanakao ao an-trano e. Ianao ray aman-dreniny ve manao any tsy mety eo anatrehan'ny zanakao dia manao koa izy. L'exemple vient d'en haut. Zay foana, l'exemple vient d'en haut. Satria ilay izy ianarana. Izy manao dia izay ve ny tsy hanao? Raha ohatra hitety fonja ohatran'ireny andeha hanamary-tena, andeha hanao iza moa mahalala hoe pré-enregistré ireny zavatra ireny. Iza mahalala mety hoe aiza misy fitsarana hiasa sabotsy. Izay fotsiny teneniko anareo. Miasa sabotsy ve fitsarana? Dia oviana zany iny enregistrement iny. Dia tamin'ny firy maraina iny nefa any Madagasikara maizina lo be amin'izao. Étudieo tsara ny zavatra rehetrarehetra miseho Ny sary ao am-ponja asehony mety possible sary efa nareo aza manaiky rebrebena fatina vehivavy ohatrin'ireny. Nareo aza manaiky hoe matahotra n'iny ny vehivavy iny manao hevitra ato anaty Facebook alefaso. Fa vao may ireny quota maninona ity izy? Fomba hanamelohana anazy eo zany tiako tenena zany hoe vao may izy manao adisoana dia micumule ny adisoany. Maninona moa zany maninona ny tsazoko zany hoe vangina zany rehefa raikitra ny feo ato anaty Facebook zany dia vangina ilay olona zany. Vangina ilay olona amin'ny anton'inona. Inona ny se justifiena an'izany rehetrarehetra izany. Hoe isaka misy feo rehetrarehetra zany ato dia iny izao hoe nandraisana 2,5 millions de tapitrisa ilay Valérie Ramonjavelona. Dia aiza zany ilay sasany? Ataovy koa zany ilay aseho koa zany ilay aza mandefa WhatsApp aloha fa tsy mandray ahako fa manjary miperturbe azafady. Aseho zany ilay izy hoe aiza zany ilay aseho koa zany ilay vavolombelona rehetrarehetra tenen'olona tato hoe villa anankidimy. Aseho ilay tômôbila 120,000 €. Aseho daholo ny tsolotra rehetrarehetra tao Etseroa. Ilay hoe nanakaly vola tao amin'ny banky tao Itos 1 million d'euros. Aseho daholo koa zany rehefa ohatra aseho ohatran'ireny ho an'ny Valérie Ramonjavelona ireny daholo. Satria zany resaka ato anaty Facebook daholo. Hoe manao an'izao vidéo izao fa noho ny resaka mandeha anaty Facebook tompoko dia za tompoko mbola ato anatin'ity fonja ity zao. Zavatra rehetra afaka resahana. Zavatra rehetra afaka antidatena. Rehefa hanao ratsy ny olona anankiray ka i se justifie ohatr'ireny dia izy mihitsy izay ilay injuste. Ataovy ao anatin'ny sainareo gasy izay. Ny olona rehefa mi-se justifie ka zavatra goavana be ohatr'ireny tsy mitovy aminao olona madinika io mi-se justifie Fa rehefa zavatra goavana be ohatr'ireny ka mi-se justifie ny olona
de izy mihitsy izay ilay injuste. Ary tadidio fa teniko foana ity. Dora isaky manao zavatra ka mahita zavatra tanaty Facebook, de qui s'excuse s'accuse foana. Efa nianaran'i Dora spécialement io zavatra io ary tsisy afa-tsy io anatin'ny sainy. PN iny raha tsy hainareo, pervers narcissique. Iny atao hoe PM tena pro max aminazy. Ary nareo vahoaka malagasy a Madagasikara nanaovana an'ilay izy, fa tsy izahay efa mahafantatra ny toetrany efa taty aloha. Satria confirmenay amin'ny vocal-ny Raisa rehetrarehetra, amin'ny fihaonany tamin'ny Dayakofaly firesahany Dayakofaly, taiza izy mipetraka tany Maurice tao amin'ny tranon'ny Dayakofaly. Izy Antelme. Azonareo? De ny olona rehefa qui s'excuse s'accuse sy ny vazaha ohatr'ireny, de izy mihitsy izay ilay jiolahy, izy mihitsy izay ilay diso. Ataovy anatin'ny sainareo ty zavatra teneniko ty, momba ny resaka HCC. Ahoana moa ny noko fa tena miady mihitsy ny HCC sy ry kisoa sy ry mika vilam-bava. Nefa ilay rojo niaina Ranaivoson, vady le Dina Randriamaolo. Le Dina Randriamaolo manome autorisation an'ilay Dayakofaly mamoaka volamena. De inona ny noko an'izany? Ahoana ny noko an'izany hozy izy nareo? Niaraka ny samboriny io vadiny Dina Randriamaolo io sy Valérie Ramonjavelo fa ilay Dina Randriamaolo tsy voagadra, fa ilay Valérie Ramonjavelo hoe 3 mois tany anaty prison tany no gadra. De naninona ireo zavatra ireo aferareo niarany totona. Resaka HCC, resaka Antoine, député Antoine. Resaka Valérie. Maninona ireo zavatra io tamin'io semaine ity no nitotona niaraka daholo. Anankiroa ny zavatra tiako tenenanareo Soa, tsy hoe soa zany ilay izy, tsy soa izy fa roa ny alehany. Anonga-panjakana le anankiroa reto, de mandeha midénigrer ilay PRRM eny am-boro. Ireny natao hoe hoditra-akondro raha tsy hainao ry Mikael. Mba misy analan'olona henatra anao ato anaty Facebook. Reny atao ireny olona illettré napetraka anao sy panipanina tao ireny natao hoe hoditra-akondro. Lasa aloha fa tsy raha io pory-tenako ina ny hijanona pory-tena ato. Izay ange ilay izy e. Rehefa tsy rarahina d'aza sy ny importance ilay fandaharako. Fa nga tena reny ny afaka mitendry atsy. Be dia be ireo ny olona mijery anahy aloha ireo. Plus de 2. Rehefa plus de 2 dia pluriel. Sao dia tsy mahay teny français koa. Betsaka ny dikan'izany. Avec S. Donc, ahoana moa izany hoe? Inona ilay niteneniko farany teo? Fotabaisin'ilay kindrin-dreniny koa. C'est fou. Ahoana moa izany? Averiko any amin'ilay resaka boro teo amin'ilay boro. Hoe, ohatrany hoe, amin'ilay PRRM zany izy manindrahindra anazy zany le cité-ny dokera iny hoe, mihinana mangahazo, mihinana mahôgo, mihinana inona. Ny zavatra tsy fantatry ilay PRRM hoditra-akondro anao ireny zavatra ireny, ankahalany ny vahoakanao. Fa efa manao coup d'état izy indirect. Mety aminay aloha ilay izy e. Mety aminay ilay izy. Mety aminay ilay fanagadrana an'io Antoine io. Mety. Alefaso manko e. Alefaso. Fandrebirebena vahoaka malagasy foana natao tenisany ao anatin'io fitondrana io satria samy te ho lohany daholo. Dia ilay hoe, nareo menakavy ao arany meulé ohatran'izao. Tsy hay intsony na hoe inona na inona ao anatin'ny sainareo ao fa ohatran'izao nareo ao
Ahoana moa zany hitanareo ilay volo rehefa hogoina dia misy nœud be dia be iny dia patipatotra ohatr'izao nareo ao. Satria samy te ho lohany, inona ny antony izay te ho lohany izay? Resaka fitiavam-bola. Resaka fitiavam-bola io vola foana no mibaiko. Vola, 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 vola. Vola, vola, vola. Dia rehefa maneho hevitra amin'izay dia hozy izy ilay ampondra hoe io fa mitombo masika fa io fa rajoelina, io fa miaro andra vatomanga. Inona moa ny idiranareo amin'izany? Za ange tsy atokonareo. Atoko inona moa zany no tokony idirako any aminareo? Za tsy atokonareo Ny ataonareo ato raha tia an'ity page ity dia manaraka nareo. Dia mihaino. Dia fakafaka ao anatin'ny saina dia mandiny fanoavinareo tsy 2026 fa 2027 any hoe bonne année dia vita. Misy 12 mois, 30 jours, 24 heures, 7 sur 7. Ahoana moa zany? Misy 24 heures, 7 sur 7, 31 jours, 365 jours fiainanareo. Bonne année! Dia izany foana izany ny ainanareo Ny ainanareo ato izany jiro maty isan'andro vaky, dia rano maloto dia hanina tsy hita dia maloto eny an-dalana. Hitanareo, bonheur ve izany aminareo? Bonheur ve izany ho fahavoretrana izany aminareo? Satria veloa zahay aty fa aza kotabaisinareo any an-dafy any. Raha mbola gasy vao tsy maintsy miteny. Tongotry fotsiny tsy an'i Madagasikara. Mazava ao anatin'ny lohandrim-pondro izany T2. Ny problème midina ny débat eto satria misy ny mpondro, misy ny mpanompanopa, misy ny ratsy-saina, misy ny ratsy-loha, misy ny dondrina. Dia midina ilay débat dia tsy maintsy misadapy tahako ary mandray manao an'ilay rythme anareo obligé satria à la hauteur anareo izay dia ataoko koa ilay izy. Tsy afaka hanao an'izao satria tsy à la hauteur anareo. Manjary tsisy zavatra azonareo fa ataoko any amin'ny fotoana mety azonareo anazy. Satria efa izay nizaran'ireo farefozasion anareo ireo. 10 000 personnes. 10 000 personnes ny karamainareo. Aty aminay Sirapetsambava daholo ny anaran'olona rehetrarehetra. Miomany ireo compte fake ireo fa aty daholo ny anaran-tenisana. Ho hita tenisana tsara. Ankoatran'ireo bloqué ato anatin'ny pageko ato miomany. Tsy androany tsy rapitso ny andro iaina tenisana fa ho hita tenisana izany fananarana atao izany. À partir du moment hoe miovy fitondrana io, tsy intsony izany hoe anakarama compte fake fa mila olona be dia be mba hanohana. Ohatran'ny ataon'ny Kisoa sy ry Mika, sy ry Siteny sy ry Daya. Tsy intsony hoe ito miresaka andray ihany fa hanao enregistrement. Hitanareo izay tsy mba manao enregistrement izany. Reny hitanareo ireny daholo ilay message taty ireny. Tsy tianay izany manao enregistrement izany satria na aty an-dafy ary ianao ka miantso amin'ny telefona mbola iarahana hoe rehefa tsy tianao enregistrena ilay izy dia teneny ilay olona mandray anao eo hoe manaiky ve ianao sa tsy manaiky. Za izany tsy tiako izany toetra nandeha ohatran'izany, fiainana nandeha ohatran'izany tsy tiako. Mila madio, mila mi-assumer ny zavatra teneny. Za mi-assumer ny zavatra teneniko eto Izay rehetrarehetra nifandray anahy tamin'ny telefona fa mi-enregistré anahy, alefaso. Fa tsisy rarahiko an'izany. Hoentaidy hoentaidy n'inona moa izy ty? Tsy ho minisitra ny fitsarana manala-tena 3 mois d'emprisonnement ferme io ve tokony gadraina voaloha aloha? Tsy resaka politika io ka sao dia manala-tena hoe any ianà resaka politika ka rehefa mivadika amin'ny pejy miala ny mpanofa trano vita ny contrat de bail dia miala ny sazoko. Non, 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 non. Didim-pitsarana iny, didim-pitsarana, tsy resaka politika ohatran'ny anay iny. Hoentaidy ny tay. Ilay fitsarana izany ny teny hoe za hoentaidy tay iny. Tsy hay iza koa izany juge miteniteny foana izany. Rehefa miala ny mpanofa trano, vita ny contrat de bail andreo dia miala daholo ireny sazy rehetrarehetra ireny ho an'izay tsy mahay. Satria ireny sazy foronina. Satria za tsisy bois de rose, za tsy nangalatra volan'ny Akbarali, iza ny anaran'ny le rangahy iny teo. Le karana iny. Za tsy naka volan-dreny, za tsy naka volan'ny karana e! Karana malaza eto. Za tsy olona corrompu.
De raha ohatra ka na hoe anasazy anahy de mba tratrara hoe nanao boîte de rose ohatrandreo antely. Za tsisy atahorako andreny zany. Fa zay ilay izy izay. Atao hoe amena hoditra akondro mba amin'izay halam-bahoaka. Tsy tonga saina mihitsy ilay PRN. Inona moa zany ry Mika no mbola hitazomanao amin'ny faniriako soa? Inona? Ianao milaza fa hoe tsy manaiky an'ireny décision ireny tamin'ny resaka HCC. Inona zany tazomanao an'io? Za aloha tsy miova amin'ny ligne de conduite-ko mihitsy fa izay fanarahanareo any. Rehefa ohatra ka misy ohatra hoe fanalana anareo olon-kafa any izay manala anareo dia fantatro fotsiny hoe miaro anareo. Dia miala daholo ilay sazy rehetrarehetra. Le monter le dossier monter anahy. Ndafa itiako inandry raha ito an'izany. Izay ny zavatra misy an. Drasa aloha fa misy misignale ity fa alefa ny cœur. Hitanareo fa tsy mazaka mihitsy ilay fatina andevy-tsovanona mpanao signalement ireny. Alefaso ny cœur anareo. Alefaso ny cœur anareo fa misy misignale. Ny zavatra manaraka resahantsika ny manodidina ny Dora rehetrarehetra olona crapuleux daholo. Efa voahomana, efa hangalatra ny tiany atao eo anisany ireny nanafika ny Jovena ireny. Dia rehefa nandeha ny feo fa hoe verina avy any amin'izay mission lalehantany izy dia tsy maintsy hanala an'ilay mpandroba Jovena any Antsefa. Fa tsy fantatro hoe efa vitany ve izay sa ahoana aloha. Dia reny anisany jolahy mihitsy ny raha miasa mpanao corruption. Anisan'izany Ratovo Arson nanidy any tadidinareo io Ratovo Arson io manko manitsikitsika be anao anatin'ny paziny ao. Tena Ratovo be kibo niaraka nitolona taty foana tsika sy tena ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'ny saitena dia resaka Ravatomanga. Tadidio anatin'ny saitena nefa fa io olona lehilahy tena foro io faniriko soa io tsy hijanona ela be eo. Io Ratovo Arson io no nanidy ny lalam-by raha tsy hainareo tamin'ny andron'ny Zafy Albert. Raha tsy hainareo izany. Nihidy potika angara. Nidiny io. Dia izy io natao directeur ny tsy haiko inona io. Satria hoe andeha haka ny momba anazy rehetrarehetra satria nikafiany Ravatomanga izy sy io Ratovo Arson io nanimba ny gara Sorano nanidy ny gara Soarano raha tsy hainareo. Namotika dia avy eo nitsoaka taty andafy. Nanao botitika gasy taty izay izy io fa potika tsy nandeha dia potika dia nihidy. Ny olona rehefa ratsy saina dia zavatra atao rehetrarehetra mandamoka daholo Ratovo be kibo. Mazava. Ireo olona fatifatin'olona milelaka anareo menakavy milelaka ny Dora euro io. Kely sisa dia ho vita ny contrat de bail. Kely sisany. Miditra indray mpanofa trano manaraka. Izany ny reva ao Madagasikara sao tsy fantatro ireo mpanaraka anahy. Miditra indray mpanofa trano anankiray. Ataovy ao anatin'ny sainareo fa misy vaovao tantaraina foana isanandro. Ankoatrin'ireo perquisition tsy hitantsika fa fenon'ireo. Ankoatrin'ireo olona miaraka miasa amin'ireo firongon'ireo. Mody ho ialana olana foana ry Rajoelina sy Ravatomanga ry Ambadika fa ireo miara-miasa amin'ny firongony. Miara-miasa amin'ny firongony tsy enjehana tsy atao iny Leroly ry Messi iny. Mody eo itory an'ny lanto Rakotomanga. Ampiasaina vahoaka fotsiny. Efa contrat efa vita izany. I lanto Rakotomanga ve no milely any Daia any Antsefa isako mihetsika mandeha matory any dia hoe hogadrainy faniriko soa nefa Daia sy Kofalisy Daia ohatran'izao mba misina ireo gasy saina. Misy saina.
Ohatran'izay koa fandeha an'ilay rojo ny aina Ranaisoa amin'ny HCC nefa mivady ny Dinarandriamaolo. Ohatran'izao amin'ery narindra procureur iny mpiara-manao perquisition. Mpiara-manao any autorisation ny Dayako Fally mandeha manondrana volamena. Dia nareo hoe mieritreritra fa hoe zavatra tena marina ireo zavatra politika masiso ny anaran'izany raha tsy hainareo. Izay ilay mila ovaina. Sistema pourri mila ovaina hatramin'ny sistema rehetrarehetra. Za moa lany fotoana ny vazavazanareo hoe vazavaza eto isan'andro tsy maninona. Izay fotsiny ana ny teniko hoe ana ny telefona, ana ny crédit, ana ny fotoana, aza mibaikobaiko pory ana hoe aza mitendry ratsy. Aty Madagasikara aty angamba tsisy an'izany. Aty ny olona mitendry ratsy foana rehefa resaka. Tsisy mikritika. Rehefa tsy zakanareo ilay tendry ratsy satria nareo miseho milay be hoe masina sisa dia le dehors. Lasa mandeha, dégage. Rehefa miteny hoe io adala, io izao dia aza manaraka adala. Mbola miteny ihany mahavendrana anazy hoe tsisy mihaino anao eo sady nefa manaraka ihany manao ilay commentaire hoe tsisy mihaino anao eo. Mampalahelo ilay toe-tsainareo e. Justa fotsiny nareo te hanao commentaire dia izay efa nareo dondrina. Ilay fotoana kely laninareo sy mieritreritra ny zavatra iny anefa efa important be. Ka izay, zaho kely sisa dia retirety amin'ity zavatra ity. Aza matahotra Ronoro Faratina. Aza matahotra. Hiala eto kely sisany. Kely sisa tsy androko ilay hialana eto. Dia tsy miteny intsony aho. Aza matahotra. Tsy androko izay lany Dora eo amin'io. Aza miasa aloha akory. Aza miasa aloha. Tsy maintsy manan-kiana rehefa mbola misy corruption Madagasikara sy abus de pouvoir. Inona ny tatatatany Dora taty? Tatatatany Dora taty, Ambohimalaza. Boinina 777. Liberté d'expression. Resaka fitrandrahana volamena. Resaka inona ty anankiray ty? Resaka misy anankiray izay. Abus de pouvoir. Impunité. Izany rehetrarehetra izany. Tsisy nataony. Izy mihitsy izao ny impunité izy hitanareo io. Dia izay ilay teneniko anareo foana hoe raha ohatra hiaina an'izay foana nareo isaky ny mihetsika dia ataovy mahavita maina. Ny anahy izany tsotra fotsiny e. Tsy miova amin'ny ligne de conduite koa ahako hatramin'ny farany ny zavatra notolomany faniriko soa taty tsisy taterahana ray arany. Mody io fotsiny ataony vilivily eto seroa. Hitanareo zavatra ataony anareo amin'izao. Mody hoe manenjika andrakoty, manenjika andrabe, manenjika an'izao. Fa ilay any anatin'ilay fitsarana mbola be pourri be. Izy tsy inona manao. Tsy miova hatramin'ny farany. Miala eo io vehivavy io. Rehefa tsy asoroan'i Mikael eo io dia miaraka miala amin'ny Mikael. Izay ihany ny anahy. Miala Mikael dia gouvernement en poche. Rehefa tsy asorina eo io vehivavy io. Io vehivavy io ihany mi-dérange anahy. Efa teneniko anareo isan'andro nefa c'est pas la peine nareo miteny anahy hoe inona ny tena alanao amin'ny fanirisoa. Ianao tsy matory mihitsy andro aman'alina. Tsy matory tsy problème anareo izany. Efa io teneniko anareo io, andaniko fotoana ohatran'izao. Inona problème anareo amin'izany? Sao dia heverinareo maty ny vavanareo ahako. Efa izy izay. Iza saina mamaly anahy fa tsy nareo compte faiky sy milelaka amin'ny forony. Iza saina mamaly anahy. Midira eo izy manao Facebook. Hoe inona avy ny raha nantolona taty andafy taty. Tsisy zavatra atatotosaina. Voalohany indrindra teneniko anareo. Le dans 2 ou 3 mois tafaverina daholo ny Arenan-dravatomanga. Tafaveriny ve izy izao? Nomeny anareo ve ilay izy izao? Nahavitanareo mihinan-kena isan'andro ve ilay satria ao anatin'ny sakafo isan'andro tsy maintsy asiana protéine. Au moins.
200 grammes par personne. Mihinana zany ve nareo arany? Faly fotsiny nareo, Teraka. Merci Fanirso! Mety misy 10 minutes de la justice ty. Miverina be zao le lazaina fa bien malaky. Anitra vaky manko. Ny FBI miala maina tsy nahita accusation taminazy. Ny FBI, any Maurice tsisy accusation anazy. Dans 2 mois, 3 mois, aiza le bien malaky aky nampandrina drisany reto T2 anareo reto toa. Faharoa manaraka an'izay, ataony mandady aré international Andrajoelina avant fin d'année 2025, aiza? Impossible. Impossible Faniry Kisoa. Zany ny zavatra ataony Faniry Kisoa ao fa tsy de anova loatra le fitantanana teo aloha lazaina fa ratsy. Au contraire, au bout de 3 mois, 4 mois de nahazo vila 10, anango karena dia tonga dia anangona isin'ny tongony any asin'ny tongony andeha hitsoaka aty andafy indray. Donc ny dikan'izay, tsy maintsy mitabataba eto aho jusqu'à izy miala amin'le trano. Jusqu'à izy miala amin'le trano. Satria io trano io misy anofandray io rehefa avy eo io trano ao faravohatra io aky miala ao ndry fa tapitra ny contrat de bail. Mpanao hoditra akondro amin'ny PRRM ndry sady ndry taratara amin'ny PRRM. Le Liza moa tsy mifanahaka fotsiny nefa olona fa fantatra zao fa olona amin'le fitazomana tanana an'le PRRM. Inona zany le secret tsy analana an'io tao fa naverina mipetraka teo io, efa tsy tao anaty liste tena ary kiala bila tongotra, efa tsy tao anaty liste fa nanao chantage hoe avoakako secret raha tsy miverina eo aho, de naka mégaphone ny Daya Kofalia Kofa Amboarazana. De naverina io fa poulet koa moa zany matahotra an'le secret. Zao nareo kakeriny ambolotianareo. Raha mbola ajanonao eo io dia ianao no ahongan'olona eo. Zay. Raha mbola ajanonao eo io dia ianao no ahongan'ny olona ao. Raha ohatra ianao hoe, ianao misy fotoana manko ianao miteny zavatra dia hoe, za aloha ohatran'izao, be dia be ihany mahatakatra an'ilay izy fa le tianao hatongavana safosafonao ilay izy fa tsy samy teny direct ianao amin'ny Faniry Kisoa fa matahotra. Matahotra amin'ny Faniry Kisoa ianao. Matahotra ianao ry PRRM. Nefa ireo ihany no hanongana anao eo. Za aloha dia miteny anareo hoe kely sisa dia retirety amin'ity. Kely sisa za matahotra nareo fa tsy ho adala intsony ahako rehefa kelikely, tsy teny eto intsony aho rehefa kelikely aza matahotra nareo. Fa izay ny zava-misy. Inona loatra ny seho ao Madagasikara ao anatin'ny semaine? Inona? Resaka ACC, resaka ACC, resaka député Antoine, resaka Valérina Monjavelo. Inona loatra ny miseho ao anatin'ny semaine amin'izay zavatra izay? Ankoatran'ireo afera madinidinika ihany. Mbola isy zavatra iseho eto tsy ho tapitra ity tsy ho tapitra ity raha tsy miala eo bila tongotra. Zay. Tsy maintsy ho tapahako nareo fa andeha hijery ny danse anjanako 18h30. Dia tsy maintsy tapahako nareo fa izay aloha ny androany. Manomboka manao live foana tsika isan'andro. Hiresaka amin'ny fahorian'olona ny Tamatavy any tsika. Hiresaka amin'ny fahorian'olona ny Fianaratsoa any tsika. Hiresaka amin'ny fahorian'olona ny Majunga any tsika. Hiresaka amin'ny fahorian'olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara tsika. Est-ce que voavahan'ny refusation marina ve ny olana sa tsy? Surtout tribunal satria be dia be no mitaraina fa ny fotsy lasa mainty, mainty lasa fotsy izay manam-bola ny tafavoaka ao anaty tribunal. Izay fa manaraka indray dia misaotra ny hatramin'ny farany ny rehetrarehetra izay mpanaraka anahy hatramin'izay dia misaotra ny compte fake nanampy amin'ny commentaire fa monétisation. Au revoir.